tsy maintsy ahiditra amponja vonjy maika ireto kandida ao anatin'ny lisitra manaraka ireto raha toka tany-tandalana tokoa i Madagasikara. Ny voalohany, Mbika Laza, ministry ny fitsarana teo aloha. Voasaringotra amin'ny afera kolikoly avo lenta fony izy mbola ministra, ary nanana profo amin'ny alalan'ny oronampeo sy sary maro samihafa izany. Ny faharoa, Marante Jean de Dieu. Voasaringotra amin'ny afera kolikoly ihany koa izy sy fihinanana volam-panjakana. Fahatelo, Solombavambahoaka Lantra Kotomanga. Voasaringotra amin'ny afera vola ray boritra sy afera maloto Palesandra. Ny fahaefatra, Lalatina Rakotondrazafy. Voasaringotra amin'ny afera fikasana amon'olona, raha ny marimarina kokoa dia fikasana amon'ny vadiny teo aloha dia i Andry Andretongarivo tamin'ny alalan'ny Morora sy Asidra. Maro dia maro izy ireo anaty lisitra fa ireny ihany no tanisaintsika. Amin'ity vidéo ity dia andeha hiresaka mahakasika ny Ramatoa ministra teo aloha Lalatina Rakotondrazafy isika. Manoloana ny firongatry ny fisamborana ny kandida Solombavambahoaka dia natsikaritra ny mpanaraka ny fiainam-pirenena fa maro ny kandida tokony ho samborina ampidirina amponja vonjy maika noho ny afera maloto maro samihafa. Ary Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy no miverimberina matetika tato anatin'ny tambazotra serasera sy tao anatin'ny gazety sy televiziona maro samihafa. Naverin'ny gazety sy televiziona novoizina indray ny afera maloto mavoasaringotra ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy ny fikasana amon'ny vadiny teo aloha. Araka ny fahafantatry ny rehetra mahakasika nyity afera ity dia nametraka fitoriana ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo i Andry Andretongarivo vadiny teo aloha izay any amponja amin'izao fotoana iresantsika izao rehefa nosamborina tamin'ny 9 Novambra 2024 lasa teo. Araka ny votoatin'ity taratasy ity ao anatin'ity sary ity dia teboka telo no nentina ny ampangana azy. Ny voalohany, fikambanan Jolay. Ny faharoa, fikasana amona afatin'ny vadiny teo aloha dia tamin'ny alalan'ny Asidra sy Morora. Ary ny fahatelo dia ny herisetra natao tamin'ny ankizy zanak'izy ireo. Novoiziny Faniso Ernève tao anatin'ny tambazotra serasera ary mbola namafisy ity fitoriana an'ity Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy ity. Ndao inotsika ny resaka nataony tao amin'ny pejiny. Misy fitoriana izay napetraky ny vadiny contre ny Lalatina, vadiny teo aloha moa zany Andry Andretongarivo contre ny Lalatina Rakotondrazafy mikasika fikasana amono faty ary everiko angamba fa mikasika an'le oronampeo izay hitantsika teto amin'ny Facebook iny mikasika an'le hoe Morora sy le tentative d'empoisonnement hoe maninona raha pozinina na maninona raha asina omena asidra. Reny zavatra reny zany dia azo raisina ihany hoe ho tentative de meurtre. Faniso Ernève dia mbola mametraka foana ny fahatsampantena ny fitsarana eto amintsika ary mbola miandry ohatra nahoana ny fepetra ho raisin'izy ireo manoloana ny ity tranga afera maloto ny Lalatina Rakotondrazafy ity. No mariany tao anatin'ny resaka nataony tao amin'ny page Facebook fa plainte constitution civile no napetraky ny Andry Andretongarivo vadiny teo aloha. Zany hoe araky ny lalàna dia ity plainte nataony Andry Andretongarivo ity no manery ny doyen des juges anokatra indray ny fanadihadiana mahakasika ny tirara fikasany Lalatina Rakotondrazafy amono ny vadiny teo aloha. Na dia efa natao affaire sans suite aza ity affaire ity. Raha lazaina fomba hafa dia tsy maintsy manao ouverture d'enquête ny doyen des juges raha ohatra ka manana proof mivaingana ny lepitory. Mazava ho azy fa manana proof i Andry Andretongarivo ary efa naparitika tato anatin'ny tambazotra serasera zany rehetra zany, toy ny oronampeo an telefona, toy ny SMS, oronampeo enregistré sy ny sisa. Tena zavakely fotsiny an'le procédure zany hoe plainte avec constitution de partie civile no napetraky ny mpitory. Dia izay plainte avec constitution de partie civile izay dia fanerena ny doyen des juges anokatra enquête rehefa avy nahazo classement sans suite tany amin'ny parquet. Raha ohatra zany mametraka ny plainte avec constitution de partie civile io ny avocat ny mpitory dia normalement tsy maintsy manao ouverture d'enquête ny doyen. Raha hitany fa misy proof hoentin'ny mpitory. Afaka manao ihany koa nefa ny parquet hoe refus
refus d'informer na mandat izy zany hoe réquisition aux fins de refus d'informer hoe tsy manaiky izy zany nanaovana ny fanenjehana dia afaka mihoatra an'izay ny doyen des juges d'instruction dia manao ny enquête ihany. Manoloana ny fisamborana na candidat solombavam-bahoaka Etsero Ifaniso Ernève dia miandrandra fatratra ny fotoana isamborana ny Lalatina Rakotondrazafy izay manana eloka fikasana hamono ny vadiny, na dia candidat solombavam-bahoaka any Faratsio aza izy na dia ministra teo aloha aza izy. No marian'ny Ifaniso Ernève fa tsy tokony isidiran'ny ACC ity afera maloto ny Lalatina Rakotondrazafy ity satria amin'ny maha olotsotra azy ity afera ity fa tsy misy idiran'ny maha-mpanao politika azy. Malaza be mihitsy tato ato ny fitsarana, manomboka hatrany amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny PAC izay nisambotra ny sénateur teo aloha Olga Ramanatsoa, eo ihany koa ny fisamborana ny chef de région tany Diego dia zao indray zany hoe inona no hitranga ho an'ny Lalatina. Tsy afaka hiteny aloha izy zany hoe haute cour de justice no afaka mitsara azy amin'io, afaka manao ny enquête satria ny raha tokantranony dia tsy ao anatiny ataontsika hoe acte lié à l'exercice de ses fonctions de ministre. Dikan'izay dia amin'ny maha-olotsotra azy no hitorian'ny vadiny teo aloha azy ho namono olona nanao eloka ny fikasana hamono olona. Dikan'izay zany dia ny tribunal de première instance izay nandraisana ny doyen des juges ihany no manana fahefana manao an'izay enquête zay. Miandry zany tsika hoe anao ny doyen des juges sa tsy anao. Ankoatr'izay, araka ny fanolazainy Ifaniso Ernève teo aloha dia manana zo anda na anapa-kevitra anokatra fanadihadiana ho an'ny Lalatina Rakotondrazafy ny ao amin'ny parquet. Fa kosa tsy maintsy ampafantarina ny rehetra ny fanapa-kevitra izy ireo hoe andave sa anaiky ny anaovana fanadihadiana ny ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Eo ihany zany rehetra zany ninona ny fanapa-kevitra ho alain'izy ireo dia efa iara-mahalala ny fomba fiasan'izy ireo, indrindra fa tamin'ny fotoanan'ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo. Ohatra ny raisin'ny Ifaniso Ernève mahakasika an'izany dia tamin'ny fotoana nametrahana fitoriana mahakasika ny nationalité ny filoha Andry Rajoelina. Nabaribarin'izy ireo tamin'ny tany aman-danitra fa mandray baiko avy any ambony izy ireo. Zany hoe tsy miasa ho an'ny firenena izy ireo na miasa ho an'ny vahoaka malagasy fa miasa ho an'ny tombotsoan'olombitsy. Na dia zany nefa fotoana manova zavatra iza mahalala tsy ohatra ny teo aloha intsony izy ireo. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitra izy ireo mahakasika ity afera maloto ity. Miandry koa zany tsika hoe anao an'izay réquisition aux fins d'informer zay ve ny parquet izay fantatsika tsara ny parquet ao Anosy fa dia mandray baiko tanteraka amin'ny fitondrana io. Hitantsika tamin'ireny fitoriana isan-karazany napetraka momba ny nationalité ireny dia nolaviny zareo tanteraka ny fandraisana an'izany fitoriana zany. Dia hitantsika eo zany fa tiako ampahafantarina anareo fotsiny fa tsy ny haute cour de justice ny manana fahefana anao ny enquête io satria acte ao anatin'ny vie privée an'le izy fa tsy ao anatin'ny maha-ministra anazy hoe acte nataony amin'ny maha-ministra azy amin'ny maha-olotsotra azy. Nanamarika Ifaniso Ernève fa mbola tsy manana immunité parlementaire i Lalatina Rakotondrazafy. Iara-mahalala fa miazakazaka ny akan'izany immunité parlementaire zany ny député rehetra. Raha ohatra ka sanatria lany solombavam-bahoaka any Faratsio i Lalatina Rakotondrazafy dia azo eritreretina fa tsy manan-kery ny immunité maha-parlementaire azy satria izy dia olona manana heloka amin'ny fitsarana, heloka fikasana hamono ny vadiny amin'ny alalan'ny asidra sy morora. Noho izany tsy azo ekena ny fisian'olona tsy maty manota toy ny Lalatina Rakotondrazafy eto Madagasikara. Ndao inoantsika ny fanio-kevitra Ifaniso Ernève. Ho hitantsika hoe anao an'izay enquête zay ve ny doyen des juges aloha ary anaiky iseho amin'ny doyen des juges ve izy aloha hatreto mbola tsy manana immunité ary raha ohatra ka sanatria an'izany ka lany
dia tsy miatra aminy ny immunité maha-parlementaire anazy satria acte efa niseho talohany na député anazy no anenjehana anazy. Zay zany fa de miandritsika Rovina Ilalatiana Rakotondrazafy no vao antso atao enquête eny amin'ny doyen des juges tamin'ny fikasana mon'olona amin'ny Morora sy ny Asidra. Raha olon-tsotra mantsy dia efa ela de ela no efa tokony voasambotra ny olona izay mikasa anao famonoan'olona tahaka ireny fa ity moa zany satria izy ministra akaiky ny fitondrana sady tena akaiky any Andry Rajoelina dia tsy maty manota nefa de tseketsika zany fisina olona tsy maty manota zany ao Madagasikara. Na dia naverina novoizina gazety sy televiziona maro samihafa aza ny afera maloto ny Lalatiana Rakotondrazafy dia mipetraka ihany fanontaniana aiza Lalatiana Rakotondrazafy amin'ny fotoana iresantsika izao. Ho antsika rehetra izay mpanaraka ny page Facebook dia mahalala tsara fa any Faratsio izy amin'izao fotoana izao dia manao pré-campagne amin'ny fomba malalaka tsy misy sakatsakana. Ireto sary reto no nanamarika ny pré-campagne izay nataony tany Faratsio toy ny fizarana so miloko orange, koveta miloko orange, nitokana terrain basket ihany koa izy. Araka ny hitantsika amin'ny sary io dia mitazona baolina basket arahana tsikitsiky. Nisy ihany koa ny fizarana ciment sy ireo kojakoja maro samihafa ilainy vahoaka mandritra ny propagandy. Na dia eo aza ny fizarana kojakoja maro samihafa ilainy vahoaka amin'ny fiainana andavanandro izay nataony, mpanaraka toe-dram-pirenena dia mahita fa nandika lalàna i Lalatiana Rakotondrazafy. Ary ity sary anankiray ity no manamarika an'izany ny fametahana sary amin'ity sekoly ity. Tsy ara-dalàna zany raha araka ny lalàna ito amintsika. Masika dia masika ny fanehoan-kevitry fanesoernaivo tao amin'ny page Facebook ny manoloana ity fanitsakitsahana ny lalàna ataon'ny Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy. Toy izao ny nambarany: voararany lalàna ny mampiasa sekoly ametrahana fisy Ramatoa Lalatiana. Ary napetrany etsy ambany ny article 63 izay manazava izany rehetra izany. Ho fanampin'izany rehetra izany ho antsika izay mbola tsy maharaka ny afera Morora sy Asidra, ndao averina jerena ankaiky ny afera makasika Morora sy Asidra fikasany Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy amon'ny vadiny andefomandry ny teo aloha. Misy enregistrement narisany niaraka tamin'ny anatany sy ny sopaviny. Zany tentative de meurtre zany tena mampigadra eloka be vavy zany. Lalatiana misy proof zao hoe anao ina moa zany fifofonana ain'olona tsisy mihetsika mihitsy. Niteraka buzz be tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook ary niparitaka vetivety toy ny tsy teo ty oronampeo ity izay mirakitra fifampiresahana tamin'ny antso an-tarobiana ataon'ny ministry ny fampianarana teknika sy fanomfanana arakasa ankehitriny i Lalatiana Rakotondrazafy sy ireo olona akaiky azy mikasika ny vadiny teo aloha Andry Andriatongarivo. Raha ny fandehan'ny resaka tao dia eny fa efa miaraka amin'ny olon-kafa ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy ka nandroaka ny vadiny hiala ny tokantranony izy ireo kanefa Andry Andriatongarivo tsy mety misaraka araka ny voalaza tao. Zany tena izao moa dia ohatranao tsy ahitanao tsony ary question ana zaza dia aterina ny aminao ilay zaza sifakilike dia lasa indray izy mila mahita an'ireo zaza rehetra fa tenenan'ireo zaza efa tenenana koa satria vanidao ny fomba foroniny. Tsy maintsy mirarandro anao andro io tsy mirarandro ireo zaza ireo koa rehefa metsika ny andro ny komodo hoe tsy maintsy mahita andro isan'andro ary izy tsy anatina logika misaraka ka izy koa tsy anatina logika manambady anao tsony ho azo mbola tsy azo tsisy hoe hiko hoe tsaraka fotsiny. Izy satria anao mihitsy tsy vita ny tsony. Araka ny feony voaka tao anatin'io rakim-peo io ihany koa dia nanao fikasana anapozina n'io vadiny teo aloha io tamin'ny alalan'ny fanapozinana ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy satria tsy manaiky misaraka ilay vadiny Andry Andriatongarivo. Na dia efa hanaovany teny marary sy alainy baraka azy ary rehefa avy eo dia mody atao hoe namony teny Andry Andriatongarivo anafenana ny fanapozinana azy tamin'ny alalan'ny pozim-boalavo na ihany koa ny mort au rat. Izay no zavatra re tao anatin'ity oronampeo niparitaka maneran'ny tambazotra-tserasera Facebook ity. Qu'est-ce que vous conseillez fananiko navoaka teo amin'ny daholo ny zavatra rehetrarehetra raha besoin million tout ce que vous voulez
tamin'ny lahady mba hoe misy minimum na sursaut d'orgueil hoe fatao ary tsy mety very ohatra hoe misotroka angena angena tsy mahafaty ary arazina morola sakafo atoro dia misipaka eo fa ela elaky Infrastructure de la maison, il a mangé du morora. Raha ampatsiahivina kely ny fahaenina ny volana novambra 2024 dia namoaka horonan-tsary tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook ny vadiny teo aloha Andriandriatongarivo nanazava fa vita ny fisaraha-panambadiana teo amin'izy mivady rehefa niaraka sy ny ray tokantrano nandritra ny 7 taona. Haiko comment il fonctionne satria 7 taona niaraka taminazy tao. Taty aoriana no nikisaka ny roa taona taty aoriana nakasy satria tsy mitovy ny fomba fijery. Fa haiko ny système machiavélique sy ny manipulation ataony fa tsy mahay misaraka anazy ny affaire personnelle sy ny affaire de l'État tsy any manavaka an'izany. Entina ireglena ny affaire personnelle anapotehana ny olona tsy mitovy hevitra aminazy ary tsy mahay afa-tsy ny mamotika olona. Tsy zavatra nandalovany io raha matao io ka tsy potika. Raha ny version any Andriandriatongarivo indray dia hoe tsy nanaiky nanao divorce ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy fa hoe misaraka tsotra fotsiny. Tsy nanaiky anao fisarahampanambadiana hoy izy kanefa manao teny maharary azy no sady mandroaka azy tao amin'ny trano fonenan'izy ireo. Tamin'io fotoana io ihany koa no nanomboka namoahany fa nikasany hamono azy ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy miaraka amin'ny anadahany sy ny zaobaviny izay praitsy kombakomba taminy ilay olona roa hafa rehetra ao anatin'ilay oronan-peo teo izay efa niparitaka be. Vehivavy inona no tsy manaiky manao divorce fa kosa aloha manapozina ny olona vadiny. Azavaiko. Hitanareo le vidéo nalefako talohany ity. Misy enregistrement narisany niaraka tamin'ny anadahany sy ny zaobaviny sy ny kinikinina ny famononana. Fa anatin'ny enregistrement koa izy dia misy hoe raha izy no mampiditra divorce dia tsy misy mihinanana raha aza mifananana iombonana azo tao anatin'ny tokantrano. Toy izany tsy olana amiko le entana tsy azo ny fananana tsy azo tsy ho problème ako izany. Fa izy zany dia tsy nivonina mihitsy ny hisaraka. Tsy nitianao divorce mihitsy izy kanefa rapisena, humiliena, roasiny avy ao an-trano. Roa andro tao aorian'io famoahana horonan-tsary io ny fahavalon'ny volana novambra 2024 dia voasambotry Andriandriatongarivo raha nandefa teo amin'ny pejiny fa hanao ampamoaka momba ny tantaran'ny mpanakanto Saïd izay nalaza be fa sakaizan'ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy. Ny fahasivy ny volana novambra kosa no nahiditra amponja teny amin'ny fonjany Imeritsiatosika izy hatramin'izao. Efa nahenona skandala maromaro ty ministry ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa amin'izao ty kanefa tsy mbola nahita nanandre fa hoe nisy ny sambotra kanefa raha vao nisaraka izy sy ny vadiny teo aloha Andriandriatongarivo dia io niditra amponja io ilay rangahy izay marary amin'izao fotoana izao raha ny vaovao hita tety sy teroa. Manoloana nyty resaky ty izay fikasana amonona olona anaperana ain'olona ray ty dia nivoaka tamin'ny fahangina ny Kotolilahy Maitsoambo mpisintona lakolosy ao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook raha tsy re nanao faneho-kevitra ara-politika intsony efa fotoana vitsivitsy izay fa kosa tsy maintsy naneho ny heviny ihany ny farany. Tena eloka be vavy zany tentative de meurtre zany hoy izy kanefa eto Madagasikara dia misy karazana olona na dia manao an'izany mahavita eloka be vava toy izany dia tsy mba hiaran'ny lalàna zany mihitsy fa mitazana fotsiny ireo izay tokony handray fepetra amin'izany. Zany tentative de meurtre zany tena mampigadra eloka be vavy zany. Dia mandeha ny tambazotra rehetrarehetra any le izy dia modikodina fotsiny gasy satria ny Madagasikara fantatsika fa tsisy lalàna na lalàna natao an'ny madinika fa tsy natao an'ny trondro be zany. Misy olona zany na manao tentative de meurtre
na mamono olona na manao nininina dia mitazana fotsiny ny fitsarana, mitazana fotsiny ny manam-pahefana, mitazana fotsiny ny rehetrarehetra. Fanontaniana tokony hamperitreritra antsika rehetra marina hoe lasaiza tokoa ny tompona andraikitra manoloan'izao tranga izao. Makaiza loatra ny lalàna eto Madagasikara, tsy voazao no nisy tranga mahakasika ny olona manana andraikitra ambony ao amin'ny fitondrana malagasy fa atao tsy misy resaka mihitsy. Toy ny fanehoan-kevitry Kotlilay Maitsoambo. Zao misy fitsarana ny zandary rehetrarehetra samy nahino samy nahita niny enregistrement iny daholo. Dia manao fangela manao Facebook ela dia mitegena amin'ny Facebook ela hitany zandary, hitany manam-pahefana, hitany rehetrarehetra andrana ela dia voasambotra fa iny lalatiana misy proof zao hoe anao ina moa zany fifosonana ina moa zany fifofonana ain'olona tsisy mihetsika mihitsy. Dia zay ilay izy tany tsisy lalàna fanjakany baroa ny volamena tsy hita anaty bureau fantatra ny tompony lakle anatin'le bureau tsisy enquête tsisy nininy zandary mamono olona tany Kongo ngany misy resaka. Toa tsy hita daholo ihany koa ireo pejy rehetra izay mpanohana ny fitondrana tsy misy fepetra rehefa misy tranga ataon'olona manana andraikitra ambony toy izao ao amin'ny fitondrana. Efa tena miopampana izao fandikan-dalàna fikasana mon'olo izao kanefa toa resaka fandaniana lalàna toy ny famosirana mpanolana no tabatabaina sy fohizina eraky ny tambazotra tserasera. Dia aveo walahoala foana isan'andro amin'le hoe tokony vosirina zay manolana tokony vosirina i dadan'ny Jemima mihitsy voalohany mitabataba amin'io zavatra io, dadan'ny Jemima. Ka manontany ny dadan'ny Jemima na manontany ny itoavana rabe ahoana io resaka tentative de meurtre ataon'ny Lalatina io, ministra Latina io. Iny mba zavatra azo lesana. Ao anatiny ao ny vaovao androany, pejy vaovao androany. Anatiny ao Madagascar pour son futur. Anatiny ao Madagascar pour le développement. Serasera Mada, Actu Mada, 24 heures 24 heures. Reo pejy rehetrarehetra noho ny vodiny fitondra reo isan'andro miaro mpitondra foana fa inona mba zavatra lazaindresany amin'ny inona moa zany tentative de meurtre ataon'ny ministre Latina misy enregistrement avoakan'ny olona. Inona zavatra ataonareo, inona zavatra mba lazainareo tsy anatin'ny vaovao androany ve zany, tsy anatin'ny vaovao mandeha Madagasikara ve zany. Amin'ny Kotlilay Maitsoambo dia fanodikodinan-dresaka ilay resaka mivoaka ankehitriny mahakasika ny resaka fanolanana fa misy afera mandeha any ambadika matoa ankalazaina sy aparitaka fa aminy dia ireo mpanolana ny vola eto Madagasikara sy mpanolana ny harem-pirenena no tena tokony hiaran'ny lalàna. Fanodinadina resaka io satria be dia be indray ny afera mandeha any ambadika any dia mody any amin'ny mpanolana indray ny resahana fa raha ohatra mpanolana be dia be ary misy olona fantatra mpanolana ny ino moa zany ny vola Madagasikara, mpanolana ny inona moa zany ny harem-pirenena raha mahafantatra zany bois de rose volamena rehetrarehetra. Ka raha ohatra ka rehefa vosirina ihany ny mpanolana dia le mpanolana harem-pirenena tsy mpivoatra tamin'ny razana tokony vosirina voalohany satria raha ohatra ka ny mpanolana eny an-dalana eny any Tanamakoho eny tsy haiko Ambohijafo na eny alohanareo dia amin'izay fotoana izay nareo dia mamositra alika nareo satria tsisy zavatra azonareo amin'izany. Raha olona efa hita zao fa manao tentative de meurtre na fikasana hamon'olona dia maninona no tsy misy misambotra. Zao ary ny afatry Kotlilay Maitsoambo. Fa raha ohatra ka hamositra mpanolana lesana dia mpanolana harem-pirenena no vosirina. Misy olona anankiray na roa any tsy mamositra alika nareo raha mamositra an'ilay satria raha vosirinareo reny le olona anankiray zay na olona anankiroa dia azotsika alaina daholo ny vola rehetrarehetra any amin'ny compte offshore any andafy. Compte misy 4 millions de dollars nefa naolana zalahy ka raha vosiro aloha reo olo reo ka ny vola amina millions de dollars nasitriny any amin'ny ino moa zany compte offshore any dia mahavelona ny gasy arabary ara-tsakafo mandritry ny taona maromaro. Amin'izay isany mba tsy mamositra alika. Vosiro ireo mpanolana harem-pirenenareo ary fantatry lesany zany, fantatry malagasy rehetrarehetra izy mpanolana harem-pirenena.
olona anankiray fotsiny ny vosiry lesana dia efa vola amina 4 millions de dollars niverina eto Madagasikara. Zay le izy fa tsy walawaala foana amin'ny hoe vosirina manety sambory lesana lalatiny zao. Efa hita fa manao tentative de meurtre misy samborina. Manoloana ity trango ity rehefa niparitaka be ny orona-peon'ny ministra Lalatina dia nivoaka namaly izany ireo mpanaradia azy rehefa voasitona tsara ny laklosy. Namoaka ireo tao amin'ny pejy vaovao androany fa efa tamin'ny roa taona lasa no niparitaka iny oronan-peo iny. Teboka roa no niresahin'izy ireo tao. Ny teboka voalohany dia hoe efa nangataka ny saraka ny ministra Lalatina Rakotondrazafy satria tsy zakany intsony ny vono sy ny ambana basy isaky ny mihetsika araka ny voalaza tao amin'ny pejy iray io. Ny teboka faharoa kosa dia efa nitory an'ity ramatoa ministra ity ilay vadiny teo aloha Andriandriatongarivo fa hoe ny kasa hamono azy Lalatina Rakotondrazafy kanefa tsy mitombona ny fitoriana araka ny fitsarana ary nahazo ny décision de classement sans suite araka ny voasoratra tao amin'ity taratasy ity. Ankoatr'izay dia nilaza ihany koa ny tao amin'io pejy io fa tsy manan-kery eo anatrehan'ny fitsarana mihitsy ny orona-peona laina tsokosoko tahaka ireny. Mila amboarina tanteraka ny rafim-pitsarana eto Madagasikara mba hiatra amin'ny olona rehetra tsy hakanavaka ny lalàna fa tsy ny mahantra sy ny mafiady ihany no iarany. Madagasikara no igagan'ilay raha zao tontolo zao indray amin'io. Oviana no Madagasikara tsy omezan'ny olona foana amin'ny abadona, omezan'ny olona foana amin'ny fanaovana fahatany. Tokony mba zavatra mba hampandrosiny atao fa tsy zavatra tsy dikany. Fa raha ohatra hoe hovoserinareo ny mpanorana dia ny système judiciaire ny gasy aloha ny amboarina. Amboary zay sy ny lalàna aloha, ampiaro ny lalàna ara-dalàna. Fa tsy ny olona mamono olona mivoaka rapitso, mandoha vola dia mivoaka atsy. Misy olona manao tentative de meurtre tsisy resaka. Dia izandray zany ny vosiry lesany amin'io resaka mpanorana io. Tsy maintsy ny mafiady, tsy maintsy mahantra ihany, tsy manan-kiarovana, tsy mana-piaro. Dia avy eo koa tonga koa ny tondrombohitra hoe irina n'olana, dia tonga koa ny samborina dia vosirina dolo rehetra io. Dia izay indray ny video antsika androany, misaotra antsika rehetra nanaraka. Aza adiny manao j'aime ny video sy misabone amin'ny chaîne. Amin'ny manaraka indray.